Mas makasika ny fanabeazana kosa efa miomana mialoha amin'ny firosona amin'ny rafitra LMD ireo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana satria dia anarivony ireo tolotra amin'ny fampianarana no nahazo ny fankatoavana avy amin'ny voamera-pirenena misahana ny fanomezana ny habilitation ka tsy maintsy hirosona noho izany io rafitra vaovao io. Telo amby valopolo sy efatra arivo ireo tolotra amin'ny fampianarana na offre de formation nahazo fankatoavana na habilitation avy amin'ny voamera-pirenena misahana ny fanomezana ny habilitation na ny CNH izay dingana ahazona miroso amin'ny rafitra LMD. Namafisy ny tale général ny ministère ny fampianarana ambony fa nahato ny fanomezana lalana amin'ny fanokafana sekoly tsy miankina vaovao eo anivon'ny ministera piay. Ny CNH kosa no mandray ny antoto taratasy rehetra makasika izany manomboka izao. Tsy manaraka ny fepetra moa ny université privé tsy maintsy ampiarina aminy ny sazy ny fanandrify amin'izany ohatra fanakatonana fahalohan'izany fanakatonana zany dia mba iangaviana izy hanatanteraka zay fepetra ilaina mba ara-dalàna le sekoly fa rehefa tsy afaka anao an'izany na minia tsy manao an'izany moa izy dia voatery tsy maintsy akatona le sekoly. Nanatanteraka fitsidiana sekoly ambony université ASEM mateto manakambahiny ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarona siantifika androany voamarika teto fa manaja ny fenitra takina amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony ny sekoly. Fa tsy misy tokony mpampianatra na iray aza ny raisina satria fantatra andriamanto recteur na havana andriamanto président fa olona manana maisy azy daholo ny amin'ny lafiny fahalalana na amin'ny lafiny traikefa izay miezaka ataontsika dia miezaka koa tsika amin'ny fotodrafitrasa ahafahanareo miasa tsara amin'ny fampianarana mba rahatonga amin'tonenareo. Manodidina ny arivo eo ireo mpianatra mandato fianarana eto anivon'ny université ASEM izay miparitaka amin'ny lalam-piofanana misa 10 dia ny communication 3 sciences de la santé gestion ary ny informatique électronique. Raha eo amin'ny fotodrafitrasa kosa ankoatra ny efitra amin'ny fianarana lehibe dia misy laboratoire électronique appliqué, laboratoire informatique, laboratoire de langue, centre d'information et de documentation ary laboratoire multimédia ity sekoly ambony ity. Rapitsy kosa no aroso amintsika mpamaky azy ny laharan'ny gazety Lela Moderne gazety Mahery laharana vaovao no aroso amintsika eo amin'izay andro ny rahampitso izay ny tontolon'ny fanatanjahantena ibantoerana ao anatin'ity gazety voaka ao amin'ny rahampitso ity ny tontolo na ahafantarana azy ihany koa dia isany tazana ao anatin'izay gazety izay ho amin'ny rahampitso azadino araka izany no manjifa ny gazety Mahery amin'ny vidiny mahazatra anao ao amin'izay andro ny rahampitso izay isany hoentina tamintsika tamin'ity takariva ity ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fanekevitra ara-politika samihafa amin'ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta izay isany mbola edikevitra maro eto amin'ny firenena mametraka ny veloma mandrapitafa resorana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany veloma tompoko.